Kasany fanjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola ho esorina amin'ny trano fonenany indray ireo mpiasam-panjakana ambony na vita be teto amin'ny firenena. Anisany voakasika izany ny mpiasam-panjakana iray ambony efa misotro ronono monina eto Mahajanga ao anatin'ny fokontany Mangarevitra. 40 taona amin'ny ity taona 2024 ity no nipetrahany mpiasam-panjakana ambony io tao amin'ny tranom-panjakana izay nazahoany alalana mazava sy fankatoavana avy amin'ny fanjakana Foibe ny fandimby teo aloha ary ananany taratasy mahavazava ihany koa eo ampelantanany nametraka azy amin'ny trano io. Amin'izao fotoana izao nefa dia korotan'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola miala amin'ny trano ny mpiasam-panjakana ambony io nanaovany fanampara-pahefana izay tokony hiala amin'ny trano ao anatin'ny fotoana fohy monja. Amin'ny taona 2020 sivinjato vola tonga amin'ny trano ary tamin'ny toerana 2020 dia namena décision tilo décision zany nametraka atao fa logement administratif io toerana io fa tsy bureau logement koa. Dia namafisina zany namafisina lehibe logistique io hoe logement administratif io. Ny taorianan'izay nefa dia nisy le fanaovana vente location ny tranom-panjakana dia mba anisany nangataka tamin'io satria any fanjakana le toerana ka nahazo zany tiny dossier ny fangatahako amin'izany tamin'izany fotoana zany. Ny zavatra miseho tamin'izay dia ny hoe ny olona zay retraité talohany taona 2020 dia tsy mahazo mangataka. Zaho retraité tamin'ny 7 sy 2 arivo feno 20 taona tamin'izay. Ty koa zany ny arrêté tamin'ny fotoana zay. Ny zavatra niseho zany tamin'ny 2020 dia nisy circulaire nataon'ny vice premier ministre misanana ny teti-bola sy ny fisanaram-pahefana dia nanao anty taratasy ty tamin'ny fahavalana folo sy 2020 zay milaza mazava tsara mihitsy fa tsy azo etsena amin'ny toerana misy azy ny olona rehetra zay fa nahavita fangatahana ara-dalàna amin'ny vente location ny logement administratif. Atreto dia voatery ny ala amin'ny trano ity mpiasam-panjakana ity no nitsindry ataon'ny ministera azy amin'ny trano fonenany io. Zao zany mikasika ny resaka hoe hémorragie io dia voatery zany raha ny fandinihako azy ny préfet de région voatery satria poretina hanao an'le sonia angamba izy io na ny fanirahana an'ireo hémorragie reo handeha hamoakanay eo amin'ny trano. Zay ny fahatsapako azy. Ka io averiko indray mandeha fa tsy avy any Antananarivo tsy ny fitondrana Foibe mihitsy ny tompony antoko amin'izany fa avy eto toerana dia ataontsika ataoko hoe fanalambaraka ny fitondram-panjakana ny zavatra atao amin'izao fotoana zao. Fa tsisy mihitsy zany hoe avy any amin'ny président de la République ao na avy any premier ministre fa ny ministre ny finance asa zay fa fandraisany azy na izy marina mihitsy mandinika ny dossier na zavatra arososony aviny fotsiny fa izy ny sonia ny taratasy mandeha aty milazany hoe lavina ny fangatahany Andriamanitra ambony ny délai de grâce. Dia zay moa ny nampidirany avocat ny mpiaro a ny atariany bref délai zay tsy nahatongavany solitenan'ny finance moa. Tsy magaga ihany ny fihetsika ataon'ny fanjakana amin'ny fanilihany ny mpiasam-panjakana ambony na vita be teto amin'ny firenena. Mody tsy hita nefa izany. Etsakelany koa manao tao ivakana ny fanaram-pahefana atao amin'ny vahoaka malagasy izay nahazo vanina tato anatiny 4 taona.